faly miarabantsika rehetra indray manaraka itya fandarana itya izay mitondra lohahevitra hoe mianatra zavabaovao indray miaraka amin'ny fanahy masina. Androany isika ny fampianarana dia fampianarana tohiny ilay hoe les 9 dons spirituels. Hiditra ao anatiny atao hoe étude approfondi isika fianarana hoe lalindalina kokoa mahakasika ny fanomezam-pahasoavana sivy izay efa nitanisantsika amin'ny tia vidéo izay tapany voalohany izay. Dia mba ahafahantsika hiditra ao anatin'izay étude approfondi izay dia ndao zasianao hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mankasitraka ny fitiavanao ary ny famindraponao raha mbola menao fahafana indray, androany dia mbola hianatra hatrany izay mahakasika ny ireo 9 dons spirituels. Izany hoe ao anatin'ny fomba approfondi indray efa nitanisa izay tompo ary nanome fanazavana mahakasika an'ireo 9 dons spirituels, fa mbola hiditra lalindalina kokoa izay. Ary aoka ianao indray mbola mpianatra, aoka ny hositry ny fampianarana ao anaty active indray ka hiresaka amin'olona maro mba hitomba amin'ny fahalalana tsaranao izay tsiralay avy ao ambanin'ny fahefanao hatrany no ametrahako an'izao fotoana izao makasitraka ny anaran'i Jesosy. Amen. Izany hoe étude approfondi, hoe hiditra lalindalina kokoa izany isika. Dia mbola ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa folo hatrany izay ao no ahitantsika ireo 9 dons. Les 9 dons spirituels, ireo fanomezam-pahasoavana anankisivy. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany satria étude approfondi no ataontsika. Hanao fikarohana lalina izany isika hoe moa va sivy ihany no fanomezam-pahasoavana. Satria raha tanisantsika ny fanomezam-pahasoavana amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko faharoa folo manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo dia manome isa hoe sivy. Zay mahatonga an'ity fampianarana ity mitondra lohahevitra hoe les 9 dons spirituels, le fanomezam-pahasoavana anankisivy. Dia ny fanontaniana mipetraka avy hatrany dia hoe moa va sivy ihany ny fanomezam-pahasoavana, dia saky milaza avy hatrany hoe tsy a. Ity fanomezam-pahasoavana amin'ny teny grika hoe les dons na hoe fanomezam-pahasoavana dia adika hoe charisma. Charisma. Matetika isika miresaka hoe hetsika charismatique, mouvement charismatique, église charismatique. Izany hoe misy référence amin'ny fanahy masina. Satria ny don hoy antsika dia avy amin'ny fanahy masina. Mbola ho azavaiko anao izany misy koa satria étude approfondi no androany mahakasika ireo 9 dons spirituels. Izany hoe charisma, ireto zany les 9 dons charisma. Ireo fanomezam-pahasoavana anankisivy charisma. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy anankisivy. Ny fanomezam-pahasoavana dia misy maro isan-karazany. Misy fanomezam-pahasoavana zao ohatra hoe fanomezam-pahasoavana mampiatran'olona, tsy misy, tsy voatanisa ato. Misy ny fanomezam-pahasoavana izao hoe don d'administration, fahaiza-mitantana, tsy misy ato, tsy voatanisa ato, nefa fanomezam-pahasoavana don daholo izany. Misy ny fanomezam-pahasoavana izao hoe fanomezam-pahasoavana don d'encouragement, fampaherezana, fa tsy voatona ato, fa misy daholo izany. Izany hoe tsia, fa ireto zany les dons charisma. Amin'ny alalan'ireto don reto dia mbola misy zavatra maro afaka mivoaka ao anatiny. Amen. C'est comme tahakany hoe voankazo anankiray, c'est une mangue, mais ça peut avoir beaucoup de saveurs à l'intérieur, beaucoup de choses. Izany hoe afaka misy ohatra hoe voankazo anankiray nefa misy zavatra maro isan-karazany ao anatiny, ohatran'izay. C'est comme ça les dons spirituels. Une étude approfondie arakan'izay nilazaiko teo moa zany dia hoe ny Korintiana voalohany toko faharoa folo andininy voalohany dia milaza hoe ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza antsika hoe il n'est pas bon de ne pas avoir de la connaissance, d'être dans l'ignorance vis-à-vis des dons spirituels. Izany hoe tsy tsara ny tsy manam-pahalalana mahakasika ireo fanomezam-pahasoavana. Tsy tsara no tsy mahafantatra ireo fanomezam-pahasoavana. Ho azavaiko anao ny antony. Indray andro nanaraka fampianarana mahakasika ireo fanomezam-pahasoavana dia tao anatin'ilay fanomezam-pahasoavana, izany hoe explication izay nomeny. Mba ahafahanao anan'ireo explication ireo dia afaka aranao ity vidéo ity izay tapany voalohany. Dia nanome fanazavana ilay mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izay dia teo any vao tonga saina hoe kay efa misy tamin'ireo fanomezam-pahasoavana ireo, nisy tamiko ary efa nihetsika tamiko, fa hatramin'izay tsy fantatro ilay izy.
Zay zany ny antony anankiray tsara ananantsika fahalalana mahakasiky nireo zava-panahy ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Ny fanomezam-pahasoavana ihany koa dia mila fantatsika fa don de l'esprit, avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra ilay ray dia nanome fanomezana. Ilay fanomezan'Andriamanitra ray dia ny zanaka, ny Andriamanitra zanaka. Ny fanomezan'Andriamanitra izay zanaka indray dia nanome ny fanahy masina, ary ny ao amin'ny fanahy masina misy ny fanomezam-pahasoavana. Izany hoe ny fanomezam-pahasoavana tsy zavatra mbola indraindrainao any an-danitra any, tsy zavatra mbola tedavina anay, fa zavatra ao amin'ny fanahy masina. Zay mahatonga anahy tamin'ny nanome anao mihitsy hoe teboka anankiray izay tokony hofantarinao ary tena nomenao lanja dia hoe tsy possible mihitsy ianao ioperer ao anatin'ny don spirituel, hanana ireo fanomezam-pahasoavana activé raha tsy manana ny fanahy masina ianao, satria c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a les dons. Ao amin'ny fanahy masina misy ireo fanomezam-pahasoavana. Ao aminy izy ihany no afaka miactivé izany, atoa mbola tsy mihetsika aminao ny fanomezam-pahasoavana, assure tsara hoe nateraky indray vai anao moandra efa nandray an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjinao, moa va fa né de nouveau ianao, dia raha né de nouveau ianao tsy maintsy misy fanomezam-pahasoavana izay manomboka mihetsika ao anatinao izany. Dia ny fanomezam-pahasoavana tsy izay hoe araky ny maha-don azy. Les dons ne sont pas donnés à tout le monde. Izany hoe tsy voatery hanananao n'izy rehetra, ary possible nefa n'izy rehetra ho hanananao, fa indray tsy miankina amin'ilay olona fa miankina amin'Andriamanitra, satria izy no manendry an'izay hoe zao no activé ato, zao no activé ato, selon ministère, selon ny objectif izay anendren'Andriamanitra ny olona io, selon ny antso izay apetraky n'Andriamanitra ho an'ny olona io, satria Andriamanitra dia manana planina fa voafaritra amin'ny olona rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka ny don possible mitondra déviation amin'ny olona anankiray, nefa ny don ihany koa possible mibalizenao, manome anao torolalana amin'ny appel izay tondran'Andriamanitra anao ho azavaiko. Ilaina ihany koa manana fahalalana mahakasiky ireo fanomezam-pahasoavana mba ahafanao mahafantatra hoe izao daholo misy amiko, ary rehefa fantatrao hoe izao daholo nefa ny activé sy misy aminao, dia afaka mibalize anao, manome anao torolalana hoe possible ity angamba no antso, satria fanontaniana tena matetika miverina amin'ny kristianina hoe inona moa ny antso. Dia ny fanomezam-pahasoavana ihany koa afaka manome valitena ao anatin'izao. Ohatra zao, raha ohatra ianao hoe manana appel prophétique, izany hoe miantso anao ho mpaminany Andriamanitra, impossible ny Andriamanitra hiantso anao ho mpaminany raha ohatra ka ny fanomezam-pahasoavana ny faminaniana tsy activé aminao aza akory. Ohatra zao hoe Andriamanitra miantso anao ho pasteur, nefa tsy manana ny don d'administration, satria ny pasteur mpiandry, izany hoe miazona olona, izany hoe mikarakara olona, izany hoe berger, mila manana anao don d'administration. Raha ohatra ianao Andriamanitra miapele anao hoe ho évangéliste, mila activé anao ny don de puissance. Ny don de puissance izany hoe ny hery, satria ny évangéliste dia Andriamanitra miantso an'izy ireo sur terrain ao anatin'izay zavatra zay. Dia ny fanomezam-pahasoavana zany dia afaka manome anao ihany koa balise hoe zao ny fanomezam-pahasoavana ao anaty. Satria Andriamanitra tsy activé indraindray, tsy activény amin'ny olona anankiray ny izy rehetrarehetra, satria possible mitondra anao anatina déviation le izy. Le déviation lay antsonao. Raha ohatra hoe Andriamanitra miantso anao ho pasteur, nefa ny faminaniana ny tena misongadina ary tena tianao ao anatinao, dia possible anao mety hihatra hoe non, za tena tsy tiako mihitsy, za antsona pasteur, fa tsy ho hoe mpaminany azy, satria Andriamanitra miantso aho mpaminany, ty faminaniana ty no tena tiako ao anatiko, fa ty le mitazony tantana olona tsy tiako, ohatran'izao ohatran'izay. Fa raha ohatra hoe Andriamanitra no miantso anao ho apôstôly, dia majoritairement zany matetika dia activé aminao ireo fanomezam-pahasoavana anankisivy. Matetika zany raha olona anankiray efa miexpérimenté an'izy anankisivy io, dia possible manana appel apostolika izany olona izany, fa ny don zany dia avy amin'Andriamanitra. Ce sont des équipements que le Seigneur donne, izany hoe fitaovana omen'Andriamanitra anao ahafahanao anatanteraka ny asa. Dia fantaro ihany koa fa ny don, ny fanomezam-pahasoavana dia tsy anao, tsy tombotsoa anao, fa tombotsoa ny hafa. Ohatra zao,
ianao possible hoe ho mpaminany profety, hoe mahita ny zava-miafina amin'ny fiainan'olona anankiray, na ny lasany na ny ankehitriny na ny hoaviny, nefa ianao mety tsy mahalala akory hoe inona ny trangany ampitsinao. Satria ny fanomezam-pahasoavana tsy ho an'ilay olona mitondra azy, ce n'est pas pour notre avantage, mais c'est pour servir des gens. Satria ny fanjakan'Andriamanitra ny atao hoe manompo an'Andriamanitra. Andriamanitra, ahoana moa nataonao hanompo an'Andriamanitra? Andriamanitra zany eny tsy hita maso, Andriamanitra zany eny tsy, Andriamanitra on le sert à travers des hommes. Le service amin'ny alalan'olona, fanompoana olona, izay fitiavan'Andriamanitra atolotsika azy, ilay filazantsara an'Andriamanitra, ilay fisainan'Andriamanitra izay ampitatsika azy, izay natao hoe manompo an'Andriamanitra. Dia ireo hoentsika amin'ny fanompoana, ny fanomezam-pahasoavana ihany koa izany. Dia misy zavatra ihany koa tokony ho tsara fantarinao mahakasika ireo fanomezam-pahasoavana. Dia misy kategoria anankitelo izay tokony ho fantatrao. Misy ny atao hoe catégorie de puissance, zany hoe ambaratongana hery zany. Ao anatin'izay moa dia miresaka mahakasika an'ireo miracle, fahagagana, miresaka mahakasika ny fanasitranana sy ny finoana. Ireo zany dia anatin'ny hoe catégorie ana don de puissance, hery zany. Finoana, fanasitranana ary fahagagana. Dia misy ihany koa ny catégorie de hoe les dons de révélation, na hoe ny fanomezam-pahasoavany fanambarana. Ao anatin'izay don de révélation zay dia atahtsika ny tenim-pahendrena, ahitatsika ihany koa ny tenim-pahalalana, Izany hoe rehefa mihetsika ny don de révélation, ce sont les pensées de Christ qui sont manifestées dans le corps qui sommes nous zany. Zany hoe ny fisainan'ny Kristy no miharihary amin'ilay vatany, ilay tenan'ny Kristy rehefa mihetsika ireo don de révélation ireo. Misy ihany koa ny don d'éloquence. Ny don d'éloquence na hoe don amin'ny alalan'ny fiteny no sehoany, ao ny prophétie, ao ihany koa ny teny amin'ny teny tsy fantatra, ao ihany koa ny fandikana amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Zany hoe c'est la parole de Christ qui est manifestée dans le corps, hoe tenin'ny Kristy izay miseho ao amin'ny teny, le corps de Christ izany. Amen. Averiko indray, les dons de puissance voalohany indrindra, fa les catégories na puissance, zany hoe c'est la puissance, c'est la force de Christ manifestée dans le corps. Zany hoe raha vao miseho mihetsika ireo don de puissance ireo catégorie na puissance ny fanomezam-pahasoavana, izay hoe ny finoana, fanasitranana ary fahagagana, dia hoe le herin'ny Kristy, le atanjaky ny Kristy miseho amin'ny vatany. Zay ny catégorie don de puissance. Misy ndray ny catégorie don de révélation. Anatin'ny don de révélation dia misy anankitelo tato, anankitelo ihany koa izay manome enina, dia anankitelo ny farany avy eo. Dia ny anankitelo amin'ny don de révélation, ny tenim-pahalalana, tenim-pahendrena ary ny discernement des esprits. C'est la pensée de Christ manifestée dans le corps. Zany hoe ny fisainan'ny Kristy izay miseho ao amin'ny vatana. Dia misy ny don d'éloquence, les catégories d'éloquence dia anankitelo izay manome sivy io, zay le amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Zany hoe éloquence, zay hoe c'est la parole de Christ. La parole, ny teny moa zany avy amin'ny fo, c'est les sentiments, donc les sentiments de Christ manifestés en parole dans le corps. Zany hoe ny tenin'ny Kristy izay ao amin'ny fo, ny fihetsepon'ny Kristy izay miseho amin'ny alalan'ny teny. Dia ao anatin'ireo izay niresantsika teo, dia misy ny teny amin'ny teny tsy fantatra, misy ihany koa ny fandikana teny amin'ny teny tsy fantatra. Il y a aussi la prophétie, parce que la prophétie c'est le parler, c'est à travers la bouche, avy amin'ny alalan'ny teny. Catégorie don de puissance, catégorie de révélation et catégorie d'éloquence. Amen. Misy zavatra ihany koa izay tokony ho fantarina mahakasika ireo fanomezam-pahasoavana. Dia ny fanomezam-pahasoavana dia miara-miasa amin'ny fahalalana. La puissance de Christ, la puissance de Dieu travaille
avec la connaissance. Ianao possible hoe meko fanazavana kelikely ianao hoe ny hery ao anatinao, satria hery ny fanomezam-pahasoavana, hery surnaturel, capacité surnaturelle, dia mila miara-miasa amina révélation ilay izy. Meko fanazavana ianao. Nisy fotoana misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay naray afatra avy amin'ny tompo, dia hoy izy hoe Andriamanitra manomboka hitondranao ao anatina fazy hoe nafanasitranana, dia nametra tanana tamiko ary tamin'izay fotoana izay dia tena ny hoe natsapa hafanana, tena tsapako mihitsy hoe ny zavatra noraiso. Fa volana vitsivitsy taorian'io fotoana io tena tsy mbola nanasitrana nizaniza akory aho. Fa nisy fotoana amin'izay nifanena amina boky anankiray za hoe atao hoe heaven, healing from heaven, zany hoe fanasitranana avy any an-danitra, izay soratany mpanompon'Andriamanitra mitondra ny Christ ambasiana Afrique du Sud, pastor Chris Oyakhilome, izay manome ny base ny fanasitranana. Ao anatin'ny famakiko ny teny dia tsapako mihitsy fa nanomboka ny zavatra nanentanentana, ary teo aho vao nanomboka niditra tao anatiny hoe fazina fanasitranana. Izany hoe mety efa ao anatinao izy fa mila miara-miasa ao anatin'ny connaissance. Ianao zany mila sakaizany baiboly, satria ao amin'ny baiboly no ahafahantsika manana ny connaissance, ny révélation zany ao anatin'izay zavatra zay. Dia tsy vita ny resaka révélation satria ny connaissance manome anao, miactive anao fotsiny, fa ny finoana iray no miazona ny ilay stabilité any fanomezam-pahasoavanao izany. La foi, misy ny fanomezam-pahasoavana finoana, fa za miteny anao fa ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra izay anankisivy io na ny ankoatran'izay aza dia tsy maintsy arampinoana ilay izy, tsy maintsy arampinoana. Les choses surnaturelles dia tsy miasa logiquement, tsy mandeha par automatisme. Amin'Andriamanitra tsisy resaka automatisme. Ny zavatra automatisme zany zavatra fahazarana, fa mila finoana. Ahoana nefa ahafahanao manana ny finoana? Dia Romanina 10:17 izay milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny zavatra re ao amin'ny tenin'i Kristy. La parole vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Zany hoe amin'ny fotoana ianao mahafantatra teny anankiray mifanandrify, par exemple tenin'Andriamanitra mifanandrify amin'ny resaka mahakasika ny puissance, zany hoe ny hery, dia manomboka mizavatra activé ao anatinao, satria ny foi, ny finoana dia zavatra surnaturel ihany koa. Ny finoana tsy zavatra naturel, ny finoana dia zavatra surnaturel. Amen. Mbola maro ny zavatra azontsika resana mahakasika ny fanomezam-pahasoavana ireo, mba ahafahantsika anana fahalalana, fa zay angamba ny amin'ny androandroany. Fa manasa anao anaraka ilay vidéo anankiray izay hoe mitondra lohahevitra hoe comment activer les dons spirituels, ahoana ny fomba fiactivena ny dons anatinao, satria possible hoe mitondra fampianarana fotsiny ny fahalalana ho anao ilay izy nefa tsy fantatrao ahoana ny fomba fampietsena, ahoana ny fomba hiactivena anazy. Dia manasa anao anaraka an'izay vidéo zay hoe comment activer les dons spirituels. Fa ny amin'ny androandroany aloha dia tapitra hatreto, ka mankasitraka antsika rehetrarehetra izay nanaraka tain'Andriamanitra manokana isika rehetra. Amen.